amin'ny fifaliana indray miarabako antsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra i Jesosy Kristy faly manokana indray miaraka amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra hifampizarana antsika androany dia ao amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo. Atao angesitsika fetsika Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo. Le tanana vokona anankiroa zany folo dia lasa roapolo. Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo. Inona lazay ny tenin'Andriamanitra? Tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe fahafatesana no tambin'ny ota. Averiko indray, fahafatesana no tambin'ny ota. Tena ratsy ny fahotana. Ny fahotana io tena ratsy mihitsy satria mitondra fahafatesana. Tsy hoe fahafatesana fotsiny nentin'ny fahotana, fa rehefa nanoty Adama sy Eva rehefa fantatsika dia lasa mety marary zareo, lasa tonga ny aretina rehetra, cancer, hépatite A, hépatite B, misy karazana aretina be dia be, ny coronavirus, ny paludisme, ny sida, ny aretina rehetrarehetra dia nentin'ny fahotana. Zany hoe ny fahotana zany dia mitondra zavatra ratsy be dia be mihitsy amin'ny fiainan'ny olona. Dia mbola teny amintsika ihany hoe tena ratsy ny fahotana. Andao tsika hiala amin'ny fahotana fa tena ratsy anie ny fahotana. Dia zavatra ataon'ny olona nefa amin'izao dia tena mahita hoe manantona mpanompon'Andriamanitra ny olona, manantona ny pastera ny olona, miteny hoe pastera hoeto ambavaka fa zay tena sahirana be zay, tsy manana asa zay, misy marary be dia be ny olona manana olana. Fa mba fantatrao reny olana rehetrarehetra reny anisan'ny nentin'ny fahotana. Dia be dia be nefa ny olona te hiala amin'ny olana izy fa tsy te hiala amin'ny fahotana. Nefa ny tokony ataontsika raha miala amin'ny fahotantsika dia miaina ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika, miaina ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika. Tena ekeko misy olona tena mivavaka, tena miala amin'ny fahotana, ohatra ny Joba zao tao anaty Baiboly, olona marina. Dia nefa nisy olana amin'ny fiainana, fa inona le olana? Examen kay reny, ampanaovin'Andriamanitra examen, ampanaovin'Andriamanitra fanadinana hoe tena raha ohatra misy zavatra mitranga ve amin'ny fiainanao, mbola hivavaka ve ianao, mbola hitohy araka amin'Andriamanitra ve ianao? Dia Joba nefa tena nitohy niaraka tamin'Andriamanitra. Androany ary teny amintsika rehetrarehetra hoe andao mbola hiezaka tsika hiala amin'ny fahotana. Vao ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana no tambin'ny ota. Zany hoe tena zavatra ratsy mihitsy ny sazy ny fahotana. Noho izany andao tsika rehetra androandray hiala amin'ny fahotana, andao hiezaka tsika rehetra isan'andro san'andro hiala amin'ny fahotana, satria tena mahatsara antsika zany, mahatsara ny fiainantsika ny miala amin'ny fahotana. Mino fa nafinaritra anao indray miaino an'izany tenin'Andriamanitra zany ary hitondra vokatra tsara ny fiainantsika. Miara-niesantsika an'izany tenin'Andriamanitra zany dia saotra betsaka afaka nanana fotoana ny aloana sy nijerena teto ianao dia tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.